Ny fahatrarovana rano BP42 dia eo amin'ny 148 000 hectares fa mitondra ilay anarana P42 izy mifandray amin'ny tanànany ranobe fa tsy le tanànany ranobe ihany akory no antsoina hoe ranobe P42 fa izay fitambarany commune 10 commune Belalanda, Berompo, Maromiandra, Tsianisiha, Kilmalinika ary izay mirefy amin'izay velarantany 148 000 hectares zay no mamaritra an'ilay fahatrarovana ranobe P42. Nahitana tranganafo ambony dia ambony tao anatin'ny P42 tsarotsika izay tamin'ny taona 2024 iny mbola nahitana an'izay ao anisan'ny tratran'izay afo zay reo baobab reo initantsika amin'ireny sary reny dia ny baobab raha vao andalovana afo dia betsaka amin'ireny tsy mahazaka fa maty dia anisany andraikitra voalohany izay nakinona tamin'ireo fokon'olona reo ny andray andraikitra amin'izay resaka afo zay fa ny zava-dehibe ao anatin'izay dia ny fahatsiarovan-tenan'ireo fokon'olona nahita ny voka-dratsin'izay tsy fandraisana andraikitra zay ka nahatonga an'zareo nanaiky amin'izao efa mijoro sy manaiky ny hitsangana raha vao misy zavatra miseho ao anatin'ny fahatrarovana. Mbola olana lehibe ho an'ny alan'ny ranobe ny tsy fisian'ny drafim-panajariana hany ka manano sarotra ny fandrindrana sy ny fitantanana ity alan'ny ranobe ity. Tsindrina manokana fa kategoria 5 UR protégé io zany hoe fahatrarovana izay azo miara-miaina miaraka amin'ny fokon'olona zany hoe misy fokon'olona zany miaina ao anatiny misy toerana fambolena ao misy toerana famboleka-kazo ao misy fony ala ao na le atao hoe noyau dur ao misy ihany koa ny toerana izay natokana hivelomana dika zay fahatrarovana izay mampiadana satria mampifandray ny olombelona sy ny tontolo iainana manodidina azy tsy rarana daholo akory ny zavatra rehetra ao anatiny ao akoatran'ilay ao amin'ny fony ala fa ny drafim-panajariana no mibaiko hoe aiza ny afaka mandarinina ao anatin'ny fahatrarovana mbola tsisy anefa an'izay mbola tady hevitra manokana ny ministera ny fitalavam-paritra hoe ahoana ny fomba hahatontosana an'izay satria izay no atao hoe ezaka lehibe mbola miandra ao anatin'ny izay fitantanana izay ankehitriny zany amin'ny rosy nanomboka tamin'ny taona 2024 rehefa nitsangana ilay fikambanana dia efa nanomboka ny asa zareo miezaka mifanentana miezaka mandray andraikitra manoloana ny tsindry misy ao anatiny fa izay atao hoe PAG na plan d'aménagement de gestion zay tena mbola ezaka lehibe angatana tolotanana ho an'ny rehetrarehetra mbola hitadiavana famatsim-bola mba ahafahana mametraka azy satria ohatran'ireny fahatrarovana hafa 20 ambiny izay fa manana an'izay drafim-panajariana zay dia moramora kokoa ny fitantanana rehefa misy an'izay satria samy mahafantatra ny tokony ao ataony ao anatin'ilay fahatrarovana ny tsirairay. Manohitra tanteraka ny fandraisan-dahatra nataon'ireo mpanohana ny fitrandrahana Fasimainty tonga teto amin'ny kominany Ankilimaliniky sy Tsianisiha ireto tantsaha manohitra ny fitrandrahana Fasimainty. Manoloana izay nefa dia nanatanteraka fivoriana sy nanao tatitra tamin'ny reto ray aman-dreny aveto Toliara ireto mpanohitra izay tsy manaiky ny hisian'ny fitrandrahana Fasimainty. La vony avy katikaty roa rey bakagny tonga dia tsy nioka ny tsy vegny hoe ndrety ny fahavalo hanafika antsika benetsy mivory atsika tsy nioka gn'antsiva la tsy nioka ampotosofiny ihany manaparifeo tsy nitratsy maroy fa nahazo ny interviewndrozy zay nijerinareo agny rey fa la nitratsy tamin'ny voalohany tsy nisy interview nataondreo ny teto kino tobanay amizay rozy kino raky satria nagnordre démission rozy tsy nisy amse fokotany tsy misy fifirahirahenany tanato i zany tonga de avy rozy tonga de nivotraka avao hoe satria araky ny fivolagnandrozy ato fa mpamaraky avao koa ireo hatra amse fokotaninay ny vazahandrozy avy fa mpamaraky aby zay ny vaovao tato hinianay rozy nilay nagnavaratsy katikaty rey nambena baka varatsy i baka varatsy nandalombeo ndraiky bokino raky ndraiky nagnantimo zay lay ny vaovao ato. Hiroso amin'ny fisamborana ireo manao fandraisan-dahatra azy ireo ireto mpanohisan'ny fitrandrahana Fasimainty araka ny tapaka nandritra ny fivoriana nataon'izy ireto. Satria ny diondreo aty dia hoe miteny fa ny mpikambana atao amin'ny fikambanana mazoto dia efa manaiky nefa ny zavatra tsara hotsipiana eto fa ato mandraky tiany androany dia tsy misy olo manaiky zao ato satria zareo taty zao tamin'ny herinareo be angamba dia nitady olona zareo hanao fiche de présence mba hoetindreo any amin'ny ministère ny mino fa hoe ireto nivoaka manaiky nefa ato dia tsy pinay fa tsisy olo manaiky zao ato sika farany zay zany hoe tsy voatery hoe mazoto avao be da be ny olona farsy ty ato atapisany maromaro dia zahay aby farsy ty ato tsy manaiky io tsy raha hoe mazoto raiky avao ny afitsiny amin'ireny olo tonga ty mandresy latsinay rey zay dia tsy manaiky andragnaty tsy ilany ankaty rey satria izareo dia hoe mamafy drala ho amin'le vahoaka satria fa hay moa fa hoe le olo aty mosare ka noho le olo noanao zany dia mandray vola le olo
ka za zany tsy mila andeha maty manako hoe misy olona sasasasany hoe izy moa zany hoe manam-parfait zao za dia tsy manaiky andray tsy ilany andeha katy ray ny fampianarasinay zao dia hoe fa ny volo ma za miakasiky any fa aleo ngambany hanaovanay hetsika maherihery koa zareo samborinay raha ohatra ka mbo mandalo aty rosy zao zay ny fanapakevitrinay ato tonga niatrika fivoriana teto misy olon-tena ny zanadriaky sy ireo ray aman-dreny mpiahy ireto tantsaha maro loatsy le fisehoasehoandry zalahy pour ny base tuliara rety tao amin'ny télévision ao ary la nandeha jusqu'à Antananarivo ary hitanay tao ry militaire amizay va ia gn'agnaran'ny filaza azy igny le nivolambola fahatany tao ka izay gn'antony izotoanay atoy io sao de misy mamafy lalitsy avao koa anilongonay ireo atoy ka nagnambaranay azy nandroany de hoe tsy miova ny position tsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de tsy maintsy manohitsy an'io base tuliara eo hamatomy zarazara-drala iha tsy ho azy zany le tombotsao fa ho anao iha le mpizarazara-drala hahano dralanao fa ka mea fahatany mbeo magnindro raha io la hataonao amposo avao lafa tsy mety eo ario amin'ny fako gn'egny fa misy mpihina koa gn'egny zay gn'antony avianay atoy io mankahery anireto longonay reto hoe mahereza anareo hambola ao ambadikinareo ao zahay ary ndra iza hamono tsy misy atahoranay zao faty zao va ho ia samby ho maty aby io ho tanterahina ny herinandro lasa teo izao fivoriana izao